MG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahenina izay mampitohana mady antsoranana ametraka ny vaty fototra tany antorana ny filoham-pirenena mivatsy sy ny délégation naneraka taminy. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny voka-panadinana baccalauréat raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny faritan'Antananarivo niakatra ho 7.5 7.7 isanjato ny tapa-pahafahana amin'ny ankapobeny ary ny sokajy ahonina no nahitana tapa-pahafahana ambony indrindra. Totosa androany ny famindram-pahefana teo amin'ny tale général ny fanajariana ny tany vaovao sy ny teo aloha. Teboka maro no atao laharam-pahamehana ho fanatsarana ny sehatra ny fananantany araka ny namafisy ny tale général vaovao. Olona maro ankehitriny no mirohatra amin'ny famonotena rehefa tojo olana lehibe. Ny tanora sy ireo ankizy miala sakana no tena betsaka amin'izany. Isan'ny takina amin'izany ny fisorohana mialoha amin'ny alalan'ny fanabeazana. Maresaka iraisam-pirenena no terena ny fanaovam-vaksiny Covid-19 ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina antapitrisany any États-Unis araka ny drafitra vaovao izay napetraky ny filoha Joe Biden. Manodidina ny 2.3 ny mpiasa any an-toerana ny voakasika izany. Ny andidin'ireo vetrana. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny voka-panadinana baccalauréat raika amby roapolo sy roa arivo ho amin'ny faritan'Antananarivo niakatra ho 7.5 7.7 isanjato ny tapa-pahafahana amin'ny ankapobeny ary ny sokajy ahonina no nahitana tapa-pahafahana ambony indrindra tamin'izany. Abrahama Randriamanana. Taorian'ny faritan'Antsiranana nivoaka androany maraina ny voka-panadinana baccalauréat raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny faritan'Antananarivo. Maro ireo tonga nijery ireo lisitra teny anivon'ireo toeram-pianarana samihafa teto andrenivohitra nandritra izany. Toy ihany koa ireo nijery tamin'ny alalan'ny gazety sy ny finday. Nihatsara amin'ny ankapobeny ny voka-panadinana baccalauréat ho an'Antananarivo tamin'ity taon'ity raha ampitainana tamin'ny taon-dasa raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. 7.7 isanjato ny tahapahafahana nandritra izany. Raha toka 10.7 isanjato izany ny taona roapolo sy roa arivo izay manome ny elanelan'isa 7.7 isanjato. Araka izany, mpiadina misa 5.7 sy 304 alina amin'ireo 9.7 sy 7 alina no nisitraka ny diplôma baccalauréat ho an'ny faritan'Antananarivo. Ny sokajy ahonina no nahitana ny tahapahafahana ambony indrindra izay mahatratra 2.4 isanjato ho an'ny fandaharam-pianarana vaovao, 2.7 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny sokajy L. Misy amin'ireo mpiadina no nisafidy ny ala sasatra ho arian'ny voka-panadinana. Dinana ho arahina manaraka ny fanomanana ny fiatrenan'ny fidirana sy ny safidy atao mikasika ny lalam-pampianarana eny anivon'ny université ho an'ireo mpiadina. Ela be le izy, dia nampitaintena be. Nanao navalan'izay? Afaka. Hoana ny toy an'izany izao, inona no atao? Mbola eritreretina tsara. Ela satratra kely aloha. Anasorana an'ilay fitentenana. Seriato. Nanao na ny voka-panadinana? Ie, afaka. Mbola tsy fantako fa boda be le izy dia mbola vao mandinika. Nijery kely zandry dia ny namana satria misy zandry kely toa manana vaka dia manjereny hoe ahoana mety afaka be. Nefa niezaka nijery gazety efa lany ilay gazety misy an'ilay izy. Ankoatra izay, 7.7 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny baccalauréat teknika sy ny teknôlôjia ho an'Antananarivo tamin'ity taon'ity. Raha toka 7.7 isanjato izany ny taona 1.7 sy 4 arivo. Araka izany, ny faritan'Antsiranana no nahitana ny tahapahafahana baccalauréat ambony indrindra nandritra ity taon'ity izay mahatratra 5.2 isanjato. Mahakasika ny fanadinana baccalauréat izay an-trano dia niresaka ny fanaovana tamin'ny afarany iainana no afaliana 12 taona. Nahazo ny diplôma baccalauréat série A2 no entina aminao anatin'ity fanadinana manaraka ity. Ny tovovavy izay isan'izany indrindra nahazo izay diplôma izay io na zaina.
Izy no faranenana no afaliana 12 taona izy nahazo ny diplôma baccalauréat monony eto sabotsina mehana afaliana ny azy sy ny ray aman-dreniny. Ray aman-dreny namana ny mpanabe ny sekolim-pianarana dia ny fianakaviana rehetra. Tena faly ohatran'ny ray aman-dreny rehetra afaka baka dia miara mifaly amin'ny ray aman-dreny rehetra ireo. Raha ny afaka baka rehetra androany dia mampahery izay tsy afaka. Classe de 4e izy no nanala ny fanadinana BEPC ary nifindra classe de première no izao nanala ny fanadinana baccalauréat izao ka afaka indray. Raha ny faniriny anoho ny fianarana ny tenany ary ho tonga inspecteur de travail. Teo amin'ny 3 taona teo izy no nanomboka tena hoe nanao mianatra fa talohan'izay izany tamin'ny crèche izy nanomboka 6 mois dia nitoy nianatra dia fa 7 taona izy no afaka CPE dia nahazo BEPC izy nandingana klasy zany sa hoe nandingana klasy izy misy klasy nitsingana tokony ho 4e izy zany fa soa izy dia natao klasy de 3e dia tamin'ity bac ity ndray bac ity koa izy tonga dia natao klasy de terminale fa 4e izy zany no première zany Hanao gestion. ilo ny anton'ilay safidy Manana fanirina ho lasa inspecteur de travail. Mony ny sabotsina mehana ity tovavy ity ary izy no isan'ireo zandriny indrindra nahazo ny diplôma ny baccalauréat tamin'ity taona ity. Araka izany moa dia miaraba ireo afaka fanadinana baccalauréat ary mankahery ireo izay tsy afaka tamin'ity indray mitoraka ity tsy ho kivy amin'ny fanalana izay fanadinana baccalauréat izay. Avelantsika eo iny fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay mampitohy ny ambanja Antsiranana. Nametraka vaty fototra tany amin'ny toerana ny filoham-pirenena mivady sy ny délégationna niaraka tamin'ny fanadina. Lalana mirefy mahery ny 330 kilometatra mampitohy ny ambanja sy Antsiranana. Androany natomboka ofisialy ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity ary voapetraky ny filohan'ny repoblika tamin'izany ny vaty fototra manamarika ny fanamboarana azy. Miainga eo ambanja PK 467+000 sy Antsiranana PK 080 ny fanavaozana. Raha iverenana dia tany amin'ny volana aogositra taona 2024 no nilaza matsy volany asa ny vondrona Europeanina, raha toka ny taona 2024 tany no nilaza ny amatsy ara-bola ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement, vola izay mitotaly mahery ny 550 tapitrisa euro. Taoriny dingana rehetra tahaka ny fandiniana tetikasa na ny fanaovana ny étude, ny resaka ara-panjakana sy ny pitsopitsony izay nandrasa ny vondrona Europeanina sy ny BEI, ny 120 ny volana jona 124 vao azo ny fankatoavany mpamady vola ny famatsim-bola ny asa ity, ary ny 17 ny volana jolay 124 no voasonifa atomboka ny fanavaozana izany. Azo ny orinasa taorin'izay, izany hoe ny volana aogositra 124 ny OS fanamariana ny fahafahan'izy ireo manomboka ny fanamboarana. Ankoatra ny mpamatsy vola ireo, misy ihany koa ny vola avy amin'ny fanjakana natotosahana ny asa amin'ny alalan'ny RPI na ny ressources propres internes, izany hoe ny 500 tapitrisa ariary ho an'ny libération d'emprise ary ny 770 tapitrisa ariary fanonerana ireo voakasiky ny tetikasa. Mizara roa ny lota amin'ity lalam-pirenena fahenina ity. Teo ny fanavaozana ny lalana ambanja sy Ambilobe mirefy 27 kilometatra ary eo ihany koa ny fanavaozana lalana Ambilobe sy Antsiranana ity izay mahery ny 130 kilometatra. Tombony maro no andrasana amin'izao fanaovana fotodrafitrasa izao. Fa ny velorano ny fanaovantsika dia tsy maintsy ho tanterahantsika. Ka tonga eto amin'ity toerana ity tsika androany ametraka ny vaty fototra manamarika amin'ny fomba ofisialy ny fanombohana ny asa fanamboarana an'izao lalana pirenena fahenina izao. Tombony maro no azo amin'ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity, na ara-toekarena io na ara-tsosialy, ary amorona asa ho an'ny mponina sy ampiroborobo ny sehatry ny fizahatany. Ny anamboatra ny lalana dia ny orinasa Colas
ka mitodika manokana amin'izy ireo mba hiasa aingana, mba hiasa tsara ary indrindra mba ateza izany asa ho atao an'ny vahoaka izany. Ankoatra izay, lalana maro ihany koa no notokanana teto tamin'ny tanàna Tsirana nandroany. Isan'izany ny lalana amin'ny rond-point Galana lycée mix, Carrefour RN6 Mitabe, la batterie rue Justine Bézard, Monseigneur Courbet, rue Villa Titanique sy ny maro hafa. Tsy aivina, efa antaonany vitsivitsy lasa no nandeha nidingana fanamboarana ireo lalana tamin'ny tanàna Tsirana ireo. Ny volana novambra 2024 ohatra no nalefa ny tolobidin'ny fanamboarana ary ny volana desambra 2024 no azon'ny orinasa ny asa izay mitentina mahery ny 2 miliara sy 900 tapitrisa ariary. Ankoatra ireo fitokanana samihafa ireo, nisy ihany koa tamin'ity androany ity ny fametrahan'ny filohan'ny Repoblika mivady ny vady fototry ny ankany fitiavana izay tantan'ireo masera à Cœur Immaculé de Marie ao Atsiranana. Ireo olona mendrika no apetraka amin'ny masivo malagasy any ivelany any ary tsekena intsony ny fandoavam-bola makasika ireo andraikitra ireo. Androany no nanaovan'ny ministry Nahirahambahiny fampahafantarana ny politika apetrany amin'ny ministera izay tanany alarana efso. Anamafy ny diplomasia ara-ekonomika, ampiroborobo ny firenentsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, anamafy ny fifandraisana amin'ny diaspora ary anamafy ny ady amin'ny kolikoly. Ireo no iraka nankinana tamin'ny ministra vaovao eo anivon'ny ministera Nahirahambahiny ary ho tanterahina mandritra ny zatoandro. Vina izay teraka tombontsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana indrindra amin'ireo faritra 13. Nandritra ny fiaonana ara-diplomatika androany hinona nambaran'ny ministra Nahirahambahiny ireo vina ireo. Voalazana Andriamatoa ministra teo fa ny ministera Nahirahambahiny dia ho atao ministera mendrika indrindra amin'izany fiadiana amin'ny kolikoly izany. Tsy hisy intsony ny fikatsahana andoha ny écolage araka ny fiteny izay alalantsika azy, ho atao mangarahara ny fandefasana ireo mpiara-miasa any ivelany ary ny fijerena fisafidianana ny masoivon'ny Madagasikara dia ho atao amin'ny fomba mangarahara ihany koa. Ho atao arak'izany ny fijerena ireo olona izay manana ny traikefa, manana ny fahaiza-manao, manana ny fahaizana rehetra izay takina amin'izany masoivon'ny Madagasikara izany satria saripady loatra ny asin'ny Madagasikara ny fiarovana ny voninahim-pirenena. Ankoatra izay, misy ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa hafa hampandrosoana hatrany ny firenena sy hanatsarana ny fifandraisana ara-diplomatika. Farany, Andriamatoa ministra Nahirahambahiny dia nametraka ho tanjona ny fanandratana avan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ifandray amin'ny tanjona faharoa izany. Izany dia ho atao amin'ny alalan'ny fametrahana ny club Excellence Madagascar izay fomba anankiray ampahafantarana ny zavatra misy tsara indrindra eto Madagasikara, na ny vokatra izany, na ny haitao, na ny fahaiza-manao mampiavaka ny Madagasikara, na ny vakoka, na ny kolotsaina mampiavaka ny Madagasikara maneran-tany. Eo ihany koa ny fametrahana ny Académie diplomatique de Madagascar izay tsy ho izy oviana amin'ny Académie diplomatique izay misy maneran-tany. Amin'ny alalan'izany ivitoerana izany no ahafahantsika manofana diplomaty matianina mahavita miaro ny tombontsoam-pirenena. No amafisin'ny ministra Nahirahambahiny fa amin'ny mampikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny tenany, hiasa akaiky amin'ireo solombavambahoaka ihany koa izy ary anao ny fitsidiam-paritra miaraka amin'izy ireo. Amitaky fitohizana ny fanavaozana goavana eo anivon'ny postra malagasy hiditra amin'ny e-commerce arak'izany ity orinasa mpanjakana ity ary hatra ny digitalisation amin'ny akapobeany Michela Renarzo. Nandray anjara tamin'ny andiany fa 7 ny Union Postale Universelle tany Abidjan ny postra malagasy nandritry ny 3 herinandro. Kongresy izay fanaon'ny postra maneran-tany isaky ny 4 taona. Nandritry izany no nahalan'ny postra malagasy ho mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ny Union Postale Universelle sy ny Conseil d'exploitation ny Union Postale Universelle amin'ny firenena 2010 nandray anjara.
anjara andraikitra izay mitaky fitohizany fanavaozana goavana eo amin'ity orinasa mpanjakana ity, isan'izany ny fidirana amin'ny e-commerce. Isany zavatra mipetraka atao am-paositra zany zao dia hiditra tanteraka amin'izay tsika amin'ny resaka e-commerce satria mbola tsy misy eto amintsika eto Madagasikara izy io. Raha ny zavatra hita dia ohatrany hoe sarisarina vente en ligne, zay nga ny ilazantsika azy ny any anaty Facebook reny fa tsy reny akory ny atao hoe e-commerce fa efa feno zany zao ny fepetra rehetra atao amin'ny paositra mba ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io efa manana ny resaka logistika ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana tsara indrindra amin'ny paositra rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement électronique, paiement en ligne amin'ny alalan'ny paositra monnaie ary indrindra moa fa ho avoakatsika atoato amin'ny efa tsy ho ela le carte hipoketra, le carte visa hipoketra dia zany hoe feno ny fepetra izay ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io. Efa niofana ny mpiara-miasa, efa nametraka ny ampaintainy rehetra zahay amin'izay resaka e-commerce izay. Taika ihany koa ny digitalisation amin'ny ankapobeny ny atrehan'i Madagasikara izany amin'ny alalan'ny paositra malagasy ny UPU. Ny zavatra ifotoranay mafy amin'izao fotoana izao dia le hoe digitalisation des services postaux. Tsy maintsy irosoantsika io ary efa nanomboka tsika fa tsy maintsy hamafisina ny perspective atsika amin'izao fotoana izao efa mandeha le hoe digitalisation ary zay raha teo koa ny thème n'le congrès ny UPU teo ary azo azaina fa tsy tara zany tsika aty Madagasikara satria vao tamin'ity taonty ny UPU tamin'le congrès teo ny UPU vao nametraka thème zay nefa tsika efa nanomboka nanao an'le digitalisation efa nanomboka efa ho herintaontsika zay no efa nanomboka an'izay zavatra zay izany rehetrarehetra zany dia hoentina hanatsarana ny idirana amin'le hoe modernisation zay nga manelako tsiny amin'le teny frantsay modernisation ny paositra, modernisation ny services postaux, modernisation ny fomba fiasa mba hanakakezana mpanjifa sy hanomezana fahafapo ny mpanjifa foana hatrany. Misy imarana io ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety nentina nampahafantarana ny fanavaozana ataon'ny paositra malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tafiditra anatin'ny firenena marefo amin'ireo endrika asa famporona i Madagasikara izay nasongadin'ny filohan'ny anteny Merandola tao anatin'ny latenina nandritry ny fihaonana tampony iraisam-pirenena ny parlementaire atao viana Autriche au Mali. Yves Richard. Tsy manome tombon-dainy any Madagasikara ny toerana ara-jeografika misy azy raha ny mahakasika ny ady atao amin'ny fampiororona no jerena. Marefo ny firenena ary mety ho lasa toeram-pialofan'ireo mpanao ny asa ratsy isan-sokajiny, hoy ny filohan'ny anteny Merandola. Nandritra ny fihaonana tampony iraisam-pirenen'ny parlemanta momba ny ady atao amin'ny asa fampiororona tao Vienne au Mali. Entanina ny fahamailon'ny firenena malagasy manoloana io. Ny anteny Merandola izay nanamafy ny fanohana ny gouvernemanta amin'ny fametrahana lalàna mifandraiky amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny asa fampiororona. Isan'izany ny lalàna mahakasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy mahakasika ny ady amin'ny famatsim-bolan'ny asa fampiororona lany teny anivon'ny parlemanta roa ny tonta ny volana febroary 2024. Namafisin'ny filohan'ny anteny Merandola ihany koa ny fanamelohana ny karazana fanehoan-kevitra miantso fankahalana sy miteraka asa vorivory eto amin'ny firenena ary faran'ny fikasana hanonga-panjakana ny volana Jolay lasa teo. Tsy tokony hisy raha ny fanambarany ny fanararaotana ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany, angalana fahefana na izany ho an'ny Madagasikara na ho an'ireo firenena afrikanina maro toa ny Guinée, Mali, ny tao Tchad sy Haïti. Antso avo araka izany no nataon'ny filohan'ny anteny Merandola ny mpandray anjara nandritra ny fihaonana hanaovana laharam-pahamehana ny ady amin'ny asa fampiororona. Totosa androany kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny Tale Generaly fanajariana an-tany vaovao sy ny teo aloha teboka maro no atao laharam-pahamehana ho fanatsarana ny sehatra ny fananantany araka namafisin'ny Tale Generaly vaovao miantarandrianay. Randriana Soloary Minatina no mandray ny andraikitra mahatale Generaly ny fanajariana an-tany vaovao ary ny Soloany Andriamatora Abiarimanana tontosandroany ny famindram-pahefana ny rotonta. Efa niasa teo anivon'ny sehatry ny fanajariana an-tany ampolo taona ny maro ny Tale Generaly ny fanajariana an-tany teo aloha. Betsaka ny asa vita nandritra izay ho fankasitrahana azy nisy ny fanomezana natolotra ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ity ho azy. Etsekilan'izay namafisin'ny Tale Generaly vaovao fa maro no atao laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fanajariana an-tany izay eo ny fanohizana ny asa vita sy ny fanatsarana hoentina.
eo anatria ny ezaka efa tanterahana nefa dia anisany mizara telo lehibe ny ezaka izay tsy maintsy tanterahantsika, anisan'izay ny fanatsarana ny ety an-tanan-dehibe amin'ny alalany fampiarana an'ireo drafim-panajariana izay efa ny volavolaina ary efa nolaniny. Faharoa dia ny fametrahana an'ireo schéma d'aménagement communal eny anivon'ireo commune sy ahafahan'ny commune zany mijery an'izay lalana entiny tantanana an'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Ary ny fahatelo kosa dia ny fandaminana an'ireo fiarina sy ny fitrandrahana an'ireo otrik'arena eny anivon'ny fari-dranomasina izay misy atsika na ny resaka espace maritime. Fa akoatra ny aty amin'ny androm-panjakana dia tsy maintsy misy ihany koa fiaraha-miasa miaraka amin'ny anjerimanontolo ny université reny le centre de formation reny ahafahana zany miforme olona faran'izay malaky satria raha 1697 commune eto misy eto Madagasikara dia mbola betsaka zany ny filana ho an'ireo olona izay ataontsika hoe ilaina amin'ny mari-pahalalana amin'ny lafiny resaka fanatsarana. Namafisy ny minisitra tompona andraikitra ankilany ny mahazava-dehibe ny fanatsarana trano ny fomba fiasa. Zavatra nanamarika ary zava-dehibe ny fananantany sy ny fanajariana tany akambako mihitsy ny ady hevitra maro ny rahana sy nanatanterahana ny politika fanjakana. Fa indrindra ny fahatsapana ary fanovana be da be izay DG isan'ny tompona andraikitra tamin'izany. Ao ny resaka fampifanana tsy mivoaka miditra akory ny zava-dehibe fa mibaolina maty rehefa avy eo dia mifaniriana dia mirasoa vavaka ao anareo sy anao sy mipiara-miasa amin'ny rehetrarehetra ihany koa mba havita be mba tsy ho resy tondromaso ary indrindra ireo ezaka be da be izay efa natao teo anivon'ny fanajariana an-tany. Ny ezakitsika ny ezaka manokana ianareo mba hampafantatra ny tompona andraikitra notendren'ny fanjakana na lazaina amin'ny teny mahitsy hoe mpanao politika fa tsy vitan'ny vava ny fampandrosoana firenena fa mila paikady, mila drafitra, mila fandaminana araka ny voalaza teo dia anjarantsika, anjaranareo manoro anay, manitsy anay raha ilaina mba ahafahana maka an'izany fanapahan-kevitra matotro zany sy indrindra fanapahan-kevitra paika ary mandeha ny amin'ny fampandrosoana ny firenena ibonana. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika rehefa avy eo moa dia isy ny fidirana amin'ny vatana atao anatin'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ary. Lasa ny baolina Coupe de la Confédération raiky amby roapolo sy roa arivo lalao goavana ifandonan'ny CFFA handresin'ny telma Coupe de Madagasikara raiky amby roapolo sy roa arivo sy Cabo Warriors avy Zambie ny alahady 12 septambra raiky amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina amin'ny 4 ora tolakandro. Dao ifanohana, dao ifankahery, dao ilalao e! Toujours plus de foot ensemble. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Isanandro. Araka ny nambara teo moa dia isy ny fidirana amin'ny vatana atao anatin'ny fampalalam-baovao rehefa vonona sara ao ambadika ao dia tonga dia ho alatsantsika avy hatrany izany.
Ety amin'ny gazety La Vérité no misy anay amin'izao fotoana izao ety Antanimena mpafantatra amintsika no makasika ny fempiainan'ireo mpanao gazety an-tsoratra. Eo ihany koa ny Antanatohatra lalohan'izany gazety izany mialohany atongavany eny amin'ny pelatanantsika mpamako amin'ny androny fampitso. Eto indrindra reto mpanao gazety sy tompon'andraikitra maro samihafa ireto miketriketrika sy mikarakara izay gazety ho avoaka ao amin'ny andro ny rahampitso izay. Manoloana eto ny tompon'andraikitra eo anivon'ny gazety La Vérité manao sy ahoana ny Antanatohatra lalovana ao anatin'izay famoahana ny gazety iny aloha ny atongavany izay sy pelatanan'ny vahoaka. Voalohany aloha dia miarahaba anareo tonga soto aminareo misaotra anareo safidin'ny gazety La Vérité anaovana an'izao fandarana izao. Raha ny misotra ny asa fanaovana gazety moa zany dia manomboka amin'ny maraina mandra-ny aliny andro dia miasa foana ny mpanao gazety. Miasa izy eo amin'ny lafiny hoe manangona ny vaovao aloha amin'ny maraina dia avy eo manao ny conférence de rédaction zahay dia miasa izy zao hitanareo zao izy zany zao mbola miasa hatramin'izao. Io zany le mamita ny asa sy miandry ny vaovao farany izay mety hilatsaka dia mbola manoratra mamaraparana zany no tena marina kokoa dia vita ny asan'ny zareo amin'ny fanoratana eto dia mivadika makato amin'ny correction ny asa izay vita dia rehefa vita ny atao amin'ny correction ato ny fitsarana ny izay mety ho diso tsy pelina na ohatr'izany dia makatsy amin'ny fanaovana mise en page ataotsy amin'ny PAO statsy. Zany hoe ato ilay manao azy ny endriny maro isan-karazany izay indrindra ny tena ataon'ny olona eto. Io zany zao izy zao dia manao ny mise en page ny izay mety hivoaka rapitso manomboka any amin'ny pejy voalohany ka hatrany amin'ny pejy farany dia vita izay ataony zareo zay izay mise en page ataon'izay dia miverina makary amin'ny correcteur indray ny fitsarana farany dia moana azy io zany dia verifena fanondrony indray zany aloha le izy dia alohany rehefa vitan'ny correction izy sy voavakin'ny rédacteur en chef na ny directeur de publication dia miandry ny validation finale ataon'ny secrétaire de rédaction. Izy zany no tena atao hoe mametraka ny teboka farany alohan'ny voahan'ny gazety. Izay rehetrarehetra izay zany dia mety eo amin'ny adiny 5 eo na adiny 4 ka hatramin'ny adiny 5 izay fahatongavan'ny ankizy eto izay manampivoaka ny gazety andehany amin'ny imprimerie. Arak'izany ny secrétaire de rédaction ny secret no isan'ny mpiasa farany atao anatin'ny gazety tahaka izao. Mety mampimetra-panontaniantsika ny amin'ny hoe ahoana ny fiaina tokantrano fandrendrana ny asa ahoana sy ahoana no mahakasika an'izay manoloana antsika eto indrindra ny secret de eto anivon'ity gazety ity. Eny toko manao ahoana ny fandrendrana no fiaina tokantrano ny tontolon'ny asa amin'ny valora sasany sika izao amin'izao ora izao mbola ato anatin'ny orinasa ianao. Le asa fanaovana gazety zany sarotra ary mila resahana tsara any amin'ny fianakaviana surtout any amin'ny vady satria izy zao amin'izao lera zao no miandry ny zazakely any an-trano sy mikarakara ny tokantranonay dia ny asa moa zany alina izy zay vao vita fa ezahana ihany amin'ny tanana azy aloha dia mba mody aloha any an-trano ihany ohatran'ny mpiasa rehetra satria miandry mivady aman-janaka. Dia tahaka izay amin'ny ankapobeny saika amin'ny gazety rehetra ny Antanatohatra lalovana mialohan'ny atongavan'ireny gazety ireny eny ampilatanantsika ho amin'ny andro ny rahampitso. Araka izany ireto namana atao anivon'ny gazety La Vérité ireto miketriketrika ny ho amin'ny rahampitso. Izay ihany koa no entintsika maranana ity fampitana mivantana ity an'lalaina David ny Cool TV ho anareo. Araka izany moa dia isaorana iona saina sy andro anatanena tondra amintsika ireo tsara ho fantatra ao ambadika ireny gazety hitantsika eny an-dalana eny isan'andro eny ahoana ny atongavana amin'ireny gazety ireny. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia ray ny voatily
fa mitondra ny tsemokaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha nitatry ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ety androany ety efatra ireo sitrana soamantsara tsy misy kosa ny ainana fohy roa ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Lafim-baovao hafa kosa indray dia napetraka ny rindra-baiko mahakasika ny etratany sy ny etratrano ao Toamasina ahafahana manatsara izay fandoava-ketra izay arrondissement roa amin'ireo arrondissement 10 ao an-toerana moa no nanomboana izany Gaëtan Andriatsilava. Natomboka tao Toamasina renivohitra ny rindram-baiko mahakasika ny etratany sy ny etratrano. Fomba fiasa vaovao manaraka ny teknôlôjia ahafahana manatsara ny fandoava-ketra. Ny manohana ara-teknika sy manolo-kevitra no andraikitry ny DGI. Ny voalohany manofana izay, ny faharoa manome ny lafiny manohana amin'ny lafiny teknika, dia ny fahatelo ihany koa manampy amin'ny recouvrement satria tia rindram-baiko tia dia gestion fotsiny le hoe fikajinan'le proposy mba manana base dématérialisé zany ahafahantsika manatsara ny fidiram-bola ny fossé. Ny faharoa ny asa be izay iarahana amin'ny commune zany dia ny resaka perception fanatsarana ny fampidirana ny etratrano sy ny etratrano. Irosona ny dématérialisation amin'ny fampidiran-ketra ao Toamasina ka ny arrondissement misy roa Tanambao 5 sy Morarano no nanomboana azy. Irosona tsy ho ela ihany koa ny arrondissement 3 manaraka. Dingana maro no narahana ahafahana miroso amin'izany izay miainga tamin'ny antsoina hoe adressage. Zany hoe nalaina tsirairay zany ny tokantrano izay misy eto amin'ny Toamasina. Zany hoe miainga tamin'ny sary nalaina tamin'ny drone dia hita daholo zany le trano izay misy eto Toamasina. Dia rehefa avy eo amin'izay nanao recensement, nasiana ekipa nanao recensement zany maka an'ilay information mikasika ny trano, mikasika ny tompony, ny toerana no mazava ho azy. Dia zay zay vao nampidirina ao anatin'ny base de données zany reny données reny le logiciel hitantsika teo iny zay IFPB zany no migérer azy. Tena zava-dehibe amin'le izy zany voalohany fanatsarana an'le fidiram-bola ny commune. Faharoa fanatsarana ihany koa le localisation zay nilazana azy hoe le toetran'le trano, toeran'le trano eto amin'ny commune tsirairay avy. Akaiky kokoa ny zava-misy marina ny etra tokony alohan'ny tsirairay avy anatin'ity fomba fiasa vaovao napetraka ity. Mitombo araka izany ny etra voarain'ny commune ahafahana mampandroso ny commune ao an-toerana. Rehefa mitombo io dia mitombo ny volan'ny commune dia avy eo reny vola reny ahafahana manenjika ny karaman'ny mpiasa aloha. Dia mazava ho azy ny ambin'io zany dia ahafahana manao an'ireo fanatsarana ny fotodrafitrasa na fanavozana fotodrafitrasa manodidina tanàna Toamasina ary manome tolotrasa na servisy tsara kalitao ho an'ny vahoaka ny Tamatave zany. Dikany zany dia hoe ny fandoavana ny etra dia miteraka fandrindrana, fandaminana ho an'ny tanàna Tamatave. Raha ny teo aloha marefo ny fidiram-bolan'ny commune Toamasina raha ny etra no resahana. Ny fandoava-ketra izay miantoka betsaka ny fidiram-bola ahafahana mampiodina ny fampandehanan-draharaha sy ny fanatsarana ny tanàna. Antenaina araka izany fa hitombo ny fampidiran-ketra eo anivon'ny commune Toamasina aorian'ny fampiarana ity rindram-baiko mahakasika ny etratany sy ny etratrano ity. Tsy maintsy amafisina ny ady atao amin'ny valala amin'izao fotoana izao mba tsy ho vesatra ara-toe-karena ho amin'ny firenena indray. Vola mitetina $9.4 tapitrisa no ilaina mandritra ny hetsika izay ho atao ny taona 2020 sy 2020 ialàrana efso. Olona 4.5 tapitrisa mahery no avoakasiky ny Andiambalala izay hitany amin'ny faritra atsimon'ny nosy raha toka tsy amafisina ny ady amin'izany. Amin'ny hetsika taona 2020 sy 2020 sy 2020, vola mahatratra hatrany amin'ny $9.4 tapitrisa no ampiasaina ahafahana mandraraka fanafody amin'ny velaran-tany 4 hektara. Aharitra 55 ora ny sidina atao amin'ny fandrarahana fanafody iadina amin'ny Andiambalala. Ny volana Oktobra no tokony anomboka ny asa fandrarahana fanafody izay mila fitaovana maro sy fanarahana ny mety ho toetry ny andro. Fanonana ny asa rehetra satria mianka fanonana ny fipisahany atody sy ny fafahany mandeha. Zany tsy maintsy miombana alohan'izay. Fantatsika fa ny vanim-potoana ny orana dia eo amin'ny novambra marso
zany a matotsika miteny hoe oktobra dia efa eo dia miasika ny sinio ary fantatsika koa fa zava-dehibe ny sy ny fifaovan'ny toetrandro indraindray tonga aloha ny orana indray tara dia izay daholo ny ilantsika mpiara-miasa amin'ny fahafantarana hoe ina daholo ny scénario na ny fomba reny zavatra mety hitranga fa zao tany général ny teny hoe misy apahany tsy vita tamin'ny herintaona eny zany zao dia efa mihotrika ireny zay mahatonga antsika hoe vitatsika le izy fa tsika koa dia isaorana fiara-miasa amin'ny FAO zay miaraka amintsika. Manome toana ara-teknika ny ministera amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny FAO manoana amin'ny lafiny arabola ihany koa ary efa nanolotra $400 ny FAO hafahana manomboka ny asa raha toa ka tsy mbola mivaly ny fangatahana famatsim-bola any amin'ny banky iraisam-pirenena. Ary amin'ny FAO misy ny régional miaraka firenena tsika aza diny fa membre anatin'ny FAO mpikambana anatin'ny FAO mampikambana ny Madagasikara anatin'ny FAO zay tsika mandrosaka ratsakembo anatin'ny fikambahana ohatrany fikambahana rehetra dia miara-miasa izy tsy voatery miasa koa tsika fa tonga dia miara-miasa izy anatin'izay dia amina expertise miarana amintsika dia eto zao dia manamafy ny voalazan'ny DG ny fatoravany expert io nandefany amin'ny terrain hoe aiza ho aiza le izy mba tsy iverena ty cyclique izy ozy ny vazaha hoe les mêmes causes donnent les mêmes effets ka raha fantatsika hoe reto zavatra lisy teo aloha dia toko fatapata zao ny zavatra vitanga dia scénario ny alahany tatsika zany hoe mety ina zavatra mety vitanga raha tsy manao iny. Tsy fanafonana tanteraka ny valala no tantsona raha ny fanazavana fa ny famehezana izany amin'ny faritra tokony isy azy. Tamin'ny taona lasa mbola misy ireo faritra izay tsy mbola vita ny fandrarahana fanafody ka hotoizana amin'ity taona ity. Lafa mavaoafa kosa iray dia olona maro ankehitriny mirohatra any amin'ny famonoantena rehefa tojo olana lehibe ny tanora sy ireo ankizy miala sakany moa ny tena tratran'izany amin'izao fotoana izao isan'ny takina arak'izany ny fisorohana meloha amin'ny alalan'ny fanabeazana fanadina. Antony matetika mety tonga ny tanora iray hamono tena ny fahadisom-panantenana ara-pitiavana io ihany koa ireo olana maro samihafa toy ny eo anivon'ny tokantrano ny fiarahamonina na ihany koa ny tsy fahafampanadinana izany. Misy amin'izy ireny no mahatsiaro tena ho irery tsy misy piahy ka tafalatsika ao anatin'izany famonoan-tena izany. Hita aloha hatreto marina fa misy olon-dehibe ihany mamono tena fa ny tena zavatra hitako dia eo amin'ilay tanora eo mihitsy ny mamono tena eo amin'ilay sakisaka anjaza eo zany eo mihitsy ny tena mamono tena ny olona ara-pitiavana olana ao anatin'ny tokantrano dia zay zany zavatra mahatonga n'ilay famonoan-tena amin'ny maha pasteur amin'ny maha mpitaiza zany amin'ny maha mpitandrina maha ray aman-dreny dia tena zava-dehibe tokoa ny hoe mitaiza ny olona mba tsy hamono tena satria araka ny baiboly ny olona mamono tena dia avy hatrany dia direct amin'ny fiainantena hoe very tsisy hevitra mihitsy ankoatran'ilay fahampangana amin'ny fianakaviana zany fa nahanikio dia very. Mila atao amin'ny finoana izy ireo raha ny nambaran'ity ray aman-dreny ara-panahy ity enti misoraka izany famonoan-tena izany. Sehatra maro samihafa no afaka hitaizana ireo tanora ao anatiny izany. Dia zay zavatra rehetra ahafana zany mba misintona n'ilay tanora mba ho lasa moronany amin'ny zavatra ara-panahy dia atao daholo zany vahaolana roso hoe dia tsotra ihany mila manantona an'Andriamanitra manolo tena an'Andriamanitra ary tsika ray aman-dreny le mitaiza n'ilay tanora zany dia ohatra mitondra fotaka renao raha pitsironao fotaka very raha korakorainao fotaka very fa mila hoentina ohatra metody zany ny tanora hoentina moramora izy zany anarina ahitsy moramora ary dia manarak'izany dia tsika ray aman-dreny sy mpitaiza raha-panahy rehetra dia mitondram-bavaka n'ireny tanora reny mba tsy lona ho amin'izany famoizam-po izany. Tsy ahivina ankalazaina androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny fisorohana ny famonoan-tena ankoatra ny fivavahana ilaina ihany koa ny fampiresana amin'ireo manodidina sy ny fampizarana mba hisorohana izany famoizam-po izany. Tokony hitondra fanabeazana avokoa ny rehetra na ny mpitaiza ra-panahy na ireo mpampianatra ary indrindra ireo ray aman-dreny. Nandritra ny vanim-potoana ny fiboana no isan'ny nampirongatra ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ireo vehivavy
maro ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo nambinana ravelo arsa nirongatra ary nianahazo vahana ny herisetra teto Madagasikara nandritra ny vanim-potoana ny fiobona raha ny fanadiadiana natao. Ireo ankizy vavy tsy ampy taona ankoatra ny renim-pianakaviana amin'ny ankapobeny no niara ny herisetra nandritra izany. Araka efa fantatsika tao anatin'ny roa taona izay dia niatrika an'ity valanaretina Covid-19 ity isika teto Madagasikara sy ny maneran-tany mihitsy ary anisan'ny vokatra ratsy mety ny fiparitany valanaretina io ny firotan'ny mirongatra be ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy. Vokatra izay maro io antony mahatonga ny herisetra izay mianjady amin'ny ankizy tsy ampy taona. Araka ny zavatra hita sy ny fampiresahana teo anivon'ny fiarahamonina izay tsy vaovao amintsika fa betsaka ny fahaverezana azy ho an'ny sambatan'olona dia antony anankiray izay mahatonga n'izay le hoe firotan'ny herisetra izay. Eo koa moa tsy ahafahan'ny tanora miala voly no mikepetra dia tsy maintsy niraisina mba ahafahana misoroka amin'izay le fiparitany valanaretina izay. Nitoto sainan'ny maraina teto amin'ny CDA ny famelabelara-kevitra momba ny ady amin'ny herisetra niarahana tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ny mpanabe hitadiavana vahaolana maharitra tanjona ny ampiana ireo herisetra mianjady amin'ny ankizy tsy ampy taona. Zaza sahirana misy 100 eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo tosika ara-pampianarana avy amin'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina fanampiana izay aharitra herintaona entina miady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Michel Arnardo. Mbola ambony ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Tsy ireo olona manan-katao nefa ny manana izay olana izay raha ny fanazavana. Antony mila hijerena manokana ireo zaza sahirana izay tsy manana fahafahana hanofy fahalalana. Iray amin'ireo azo fanampiana avy amin'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina ny kilasy 7 ao amin'ny asa manana action sociale d'appoint pour les malgaches adolescents. L'action que nous soutenons aujourd'hui, c'est une action qui se déroule sur une année. Donc nous rescolarisons des enfants des Ity tetika sy ity dia aharitra herintaona entina manampy ireo olona tena sahirana ara-pivelomana. Kilasy 7 izay ahitana ankizy 30, izany hoe 100. Ny fanampiana omenay dia ny fiantohana ny fitaovam-pianarany 577 ny isan'ireo kahie hozaraina. Eo ihany koa ny fitaovana ao am-pianarany, dictionnaire sy karta ampiasaina ao am-pianarana ary farany ny fanomezana sakafo azy ireo isan'andro mandritry ny herintaona. De la classe, ils ont des cartes géographiques de Madagascar dans les classes, ils ont des cartes du monde, ils ont des grandes équerres, des rapporteurs. Nisy androany fanombohana ny fanomezana ireo fitaovana maro an'ireo zaza miisa 100 eto amin'ny faritra Analamanga ireo entiny miatrika ny taom-pianarana. Fa matsimbola mitetina 720 tapitrisa ariary no anatanterahana ity tetikasa ity. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy 4 ka tsy ampy taona ny roa no voasambotra ny polisy miasa amin'ny komisaria CSP 767 hectare teny amin'ny faritra Vatobe sy arety bus 30 no ny resaka fanendana. Tovovavy iray avy niasa no voentaka rehefa avy nambanana izy ireo tamin'ny antsy. Ireo manodidina ny nahita ny zavaniseho ka ny antso ireo polisy tantarany zavanitranga azy ilay niara ny fanendana. Ny koleny be atao dia nanatona mipetaka be taty amiko izy dia tsy maro tafiditra tany anarabe izay dia teo ampovoana arabe amin'izay no tonga dia nambaniny an'ilay antsy aloha rehefa izy ilay mipetaka taty amiko. Dia rehefa eo mipetraka teo ambany teo amin'ny arabe teo mihitsy ako dia nampidiny taty amin'ny kibo indray le antsy satria teo amin'ny tendako nanaovany an'ilay izy voalohany. Dia mifandrotana ito ilay kitapoko satria voateriny tato ambany elika ilay izy dia mifandrotana teo dia tapaka ilay izy dia azony ihany. Telefônina no tena hoe zavatra anona be tao. Valeranao 13 millions. Arena ilay izy? iPhone XS Max ilay telefônina. Dia réaction manodidina? Dia tsisy miantso vonjeo azy sady mitomany teo ampovoana arabe ilay zareo fa misy olona mandalo fotsiny ary dia mitsangana izy mijery anao fa feno olona be dia be mihitsy teo amin'ny arabe tamin'izany.
le telefôny ve tavaverina ihany mbola tsy tafaverina fa namidiny zareo efatralina hono le telefôna fa izy lahy zany tsy tratra teony eo tsy tratra teony eo fa ny apitson'indro zareo vao tratra za mbola le mametraka plainte satria nisy nanendaka teo dia ohatra nisy olona niazakazaka ihany nandeha niantso an'le polisy tany le teo polisy eo amin'ny arabus ny Vatobe dia le toerana vanondokanao eo alohalokeliny arabus ny Vatobe amin'ny lalana Andotapenaka dia tonga avan'le polisy 5 minutes taoriana keliny iny dia hoe lasaiza zareo dia nitsofoka amin'ny ohatry ny couloir kely zay dia nisy ray tamin'ny zareo ohatry ny mbola narahan'le polisy dia nitsofoka tany anaty tanàna tany zareo dia ohatry ny hoe voentsika an'le polisy tany zany satria za tsy nahita fa zany taty amin'ny anina foana dia maraina iny amin'izay zareo tsy haiko hoe nanao descente tany fa nisy anaky telo zareo nitratra maraina an'iny dia hita tany aminy le sabatra taty le napetany teto amin'ny tendako dia nanotanindry zareo za hoe nanotanindle polisy hoe fanta madama ve ty dia ie satria tadidiko tsara mihitsy le izy maresaka iraisam-pirenena niterena ny fanaovam-vaksiny covid-19 ho an'ireo mpiasa mpanjakana sy ny sehatra tsy miankina antapitrisany maro any États-Unis araka ny drafitra vaovao izay napetraky ny filoha amerikana Joe Biden mandidina ny 24 mpiasa any an-toerana no voakasiky izany fanendina. Taorian'ny fanentanana nataon'ny vahoaka amerikanina iroso amin'ny fanaovam-vaksiny nandray fepetratsy azy iodivirana mahakasika ireo mpiasa mpanjakana sy avy amin'ny sehatra tsy miankina tapitrisany filoham-pirenena Joe Biden omaly manodidina ny 2/3 ny mpiasa any an-toerana no tsy maintsy manao vaksiny fanefitry ny covid araka ny baiko. Tafiditra anatin'izay ireo employé fédéraux manodidina ny 4 tapitrisa izay namoahana didim-panjakana. Eo ihany koa ny mpiasa amin'ny trano fandraisana be antitra maheran'ny 17 tapitrisa izay mandray famatsim-bola avy amin'ny fanjakana. Tsy maintsy mandray fepetra mifanandrify amin'izay ihany koa ny ministeran'ny asa indrindra ho an'ny mpiasa eny anivon'ny sehatra sy miankina ka hapetraka ny fandaminana anatanteran'ireo orinasa manana mpiasa mihoatra ny zato ny fanaovam-vaksiny sy ny fanamafisana ny fitiliana isan-kerinandro. Tafiditra anatin'ny drafitra enti-manafaingana ny fanaovam-vaksiny enti-miatrika ny valanaretina ny fanapahan-kevitra ka hisy ny sazy ho an'izay tsy manaraka ny baiko ho iatrany ny filoham-pirenena amerikanina. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany ankatrano ihany koa ireo teknisiana rehetra ao ambadika ao sofa tsara daholo tompoko. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.